dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao hivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray eo dia misaotra anao mandrakariva izahay ny fitiavanao sy ny famotram-ponao lehibe ka nanomezanao anay tombonandro mpahavelomana, mbola ahafahanay mivelona indrindra amin'izao fianomboan'ny taona izao dia manantena ny fiarovana avy aminao sy ny fahasoavana mba ho arotsaka ao amin'ny sambatan'olona, ho amin'ny fiangonana ary indrindra ho amin'ny firenena. Tenena indray Jehova fa meno mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Valy miarapantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadaman'ny tompo amintsika mandrakariva amin'izao fiatomboan'ny taona izao, mbola anatin'ny volana janoary tsika. Miandrandra fiainatsambatra, miandrandra fahasoavana, miandrandra fiainana milamina, tsy misy tsy ho izay ny zavatra katsahan'ny olona rehetra, nivon'ny fiangonana zany, nivon'ny tokantrano, nivon'ny firenena mihitsy, ary samy manana ny eritreriny mba hikatsahana an'izay fiadanana sy fahasambaran'izay. Kanefa tamin'ny farany dia ohatran'ny nampatsiaro kely tsika ny fomba ny tantanan'Andriamanitra, ny firenena malagasy no hitantsika aloha fa oriny ny tsy afaka fa manerina n'izao tontolo izao raha nampitahantsika ny zavatra nitranga telo taona tao anatin'ny coronavirus izay nampitodika ny olona tamin'Andriamanitra. Zavatra ratsy no nitranga teo anivon'ny firenena, teo anivon'ny fiangonana, tena nitraka amin'ny vatana tamin'ny isam-batan'olona tamin'ny tokantrano, teo anivon'ny fiangonana sy ny firenena. Iny loza goavambe iny ary teo indrindra no nahatsapana fa io ny ray fony ray saina ihany ty vahoaka malagasy ty, ny ray fony ray saina ihany ty mpivavaka ty. Ary mpivavaka resaka eto tsy ny kristianina fotsiny fa na zay tsy mivavaka amin'ny Jehova raha fa samy manana ny Andriamanina nampandala fomban-drazana, miray fo miray saina, tsy mitovy ny Andriamanitra zay ivavahana fa le ezaka nataon'ny isam-batan'olona mba samy antso ny Andriamanina mba ho afaka amin'ny zavatra mianjady, satria ny zavatra nanjohan'ireo rehetrarehetra eo tsy samy hafa fa mitovy, loza fa ny vatanan'le vavaka dia Andriamanitra samy hafa, fa tsy nisy mifaminetsiny tao anatin'izay fa samy tena nyray fo nyray saina mitaraina tamin'Andriamanina mba hisin'ny vahaolana tamin'ny fomba mahagaga no natafavoaka ny firenena. Nareo tsisy afaka mirehere mihitsy hoe iza ny tena nahery, iza ny tena mitondra vahaolana, fa ny zavatra tsikaritra fotsiny dia fomba mahagaga natafavoaka ny firenena malagasy. Ary ny zavatra tsapa dia tena mivavaka le malagasy na tsy mitovy ary ny Andriamanina. Tena nampatsiaro kely tsika ny tantarany Jonah nirahana tany Ninive ka raha nandositra izy dia tao anaty sambo, vokatry ny loza ihany koa dia samy miantso ny Andriamanina daholo koa ny olona na fo ny zavatra rehetra, satria mitovy ny zavatra nanjo loza fa nisy fahagagana nitranga tamin'ny alakan'i Jonah zay tsy iverenantsika. Ilay Jehova Andriamanitra zay nivavahan'i Jonah no nitondra valim-bavaka, natonga ny loza nitsahatra ka natonga ny reto olona reto tsy ny zavatra sarobidy teo amin'ny fotsiny na fony fa hatramin'ny Andriamanitra tsy izy zay nivavahany na fony dia nivavaka tamin'i Jehova izy. Mazava be tantaran'i Jonah lasa nivavaka tamin'i Jehova. Fa teto amin'ny firenentsika samy miezaka manamarina fa ny Andriamanitra nivavahany no namaly vavaka. Tsy adevitra amin'izany tsika fa raisitsika amin'ny lafiny tsara le izy namaly vavaka ny Andriamanitra. Kristianina manao miresaka ao anatin'ny fampahirezana ary mino tanteraka mihitsy
fa Jehovahandriamanitra no namaly vavaka na de tsy tenin'ny olona sasany ara zany rehetrarehetra zany toraka zany ko ireo atoko mpivavahana maro zay tsy kristianina fa manana ny andriamaniny de tsy maintsy ilaza koa izy ny andriamaniny ko namaly vavaka io le resantsika eo tsy adefitra am'zanytsika farany no hita any amparany ihany ny vokatra zay rehetrarehetra satria tsy maintsy mifarana ny tantara ety am'ty zao tontolo zao ety afaka iny ririndasa tsy tsaroana niditra tamin'ny taona 2024 hiditra amin'ny 2025 satria miandrandra fiainam-baovaotsika de inona ny zavatra mitranga indray tena azo lazaina hoe miaina tao anatin'ny aizina delestazy tsy fisin-drano loza maro isan-karazany tsy fandriampalemina fitangany de vidim-piainana ny raha atambatra amin'ny teny tokana loza amina tambo fa ny zavatra tsy nitovizany indray a de ity na ny tamin'ny coronavirus na ny tamin'ny taona 2024 samy loza fa niseho tamin'ny fomba hafa fotsiny fa ny taona 2024 ohatrany tsy de mahatsikaritra tsika eo nisy antso mba hitaomana ny olona hiverina amin'andriamanitra mba hangataka vahaolana amin'andriamanitra fa fimonomononana ny nandeha de rehefa tonga fimonomononana tsy nisy vahaolana mora manadimy le zanak'olombelona rehefa inona vo tena hitaraina amin'andriamanitra fa raha nainsitona lesona tamin'ny telotaona trangan'ny coronavirus hoe nitaraina teo amin'ny trehan'andriamanitra vo misy problema ihany ko eo amin'ny fiainana marina fa eo amin'ny fanjakana ranofo ny tokony iraisana mpivavaka rehetrarehetra tokony anakatra ny vavaka eo anatrehan'andriamanitra ka raha mitondra vahaolan'andriamanitra hatramin'izay aona tsy ahafaha mitondra vahaolana fa rehefa tena diniana tsy mahatokony andriamanitra hivavahany akamaroan'ny olona zay no mahatonga azy imonomonina miditra mitaona vaovao inona natao antso mba ampiverina antsika ao amin'andriamanitra tsy misy dika ny fimonomonona tsy misy dika ny fifanaratsiana tsy misy dika fifanenjehana fa ninonina de zavatra mitranga ninonina fampanantenana ihany ko atao satria hitatsika ombeny nivon'ny mpanao politika eo nivon'ny mpitondra fivavahana aza de ohatrany mampanantena fiainatsambatra mampanantena fiadana mampanantena zavatra mamirapiratra zany kanefa rehefa tena diniana ohatrany tsy afabela ohatrany vomaika miditra amin'ny fahoriana miditra ny fahasairana miditra amin'ny korontana tsy misy fandribalema fa miezaka amin'ny herin'ny tenany avokoa hatramin'ny mpivavaka tsy mahatoky an'andriamanitra de tsy misy vahaolana mitranga nareo no anaovana antso amintsika tsy misy tsara ohatrany miverina amin'andriamanitra ary tsy hoe hiandry loza amina kambo be debe vo hivavaka amin'andriamanitra fa vo manomboka ny taona tokony mahay mametraka eo ampelantanan'andriamanitra mifiainatsika isika tsiraray avy mba fan'andriamanitra miditra antsehatra amin'ny fiarovana fanasoavana atsika tsiraray avy ao ny Efesianina 5:5 resantsika tamin'ny farany mampatsiaro kely an'izany hoe vanim-potoana manahoana zao vanim-potoana zao fantatritsika fety amin'ity zao tontolo zao ty tsy misy zavatra tena azonao enteherana meratsy zao fiaina zao zao voalaza ny soratra masina ka ninonina teny fampanantenana meratsy zao fiaina zao mandra-pahatonga fahampotehana tanteraka satria tsy haritra mandrak'izay ty zao tontolo zao ty fa tsy maintsy horavana ary maninona no ravana satria ratsy zao fiaina zao de hitatsika fa mivoatra zao tontolo zao fa mivoatra any amin'ny faharatsiana ary mindrona ho am'izany hatramin'ny fivavahana mivoatra ho any amin'ny faharatsiana meratsy zao fiaina zao ninonenina vahaolana hoentana tsy mahafona ny loza zany tsy mahafona ny fahasairanana zany tsy mahafona ny tsy fandriampalemana zany tsy mahafona ny adi-panasy ny adi-tsaina zany ka raha ezaka amin'ny herin'ny tena tsy misy vahaolana tsy misy afa-tsy eo amin'andriamanitra irery any Efesianina 5:5
ny 5:40 ka hatramin'ny 5:40 afatra no ampitaina. Ko zany ny ilazana hoe mifo azy ianao zay matoro izy ary mitsangana ny maty a dia ampazavanao Kristy ko tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry ka raha roty ny andro azonao voatsoa. Ratsy zao fiainana zao, ratsy zao fiainana zao fa marina tsy azo ho dia tsy hita zany rehetrarehetra zany fa inona no baiko zay omena satria afatra zany ary io tsy afaka ilansika hoe afatra ho an'ny kristianina ireny ary zay no ilana ny fitoriana ny filazany tsara fa na iodika avitsika na iodika avanana tsy maintsy Andriamanitra ny tompony teny farany, na iodika avitsika na iodika avanana tsy maintsy ho fatitsika, na iodika avitsika na iodika avanana tsy maintsy ho ravany ty zao tontolo zao ty, na iodika avy na iodika avanana tsy maintsy hitsangana amin'ny maty dia hiditra ho velona mandrakizay daholo na ny nanao ny tsara na ny nanao ny ratsy toerana roa no misy na fiadanana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra na fahaverezana sy fijaliana maritra mandrakizay any amin'ny afo tsy mety maty. Zay ny zavatra mitranga na mino ny olona na tsy mino ary zay no anaovana andro ary tsy mamenatra mitory an'izany raha mbola matsiaro fa velonainy mitomboka ny taona dia tadidio miafatra mifo azy ianao zay matory ianao zany zay mbola variana mipetrapetraka ny antehitra amin'ity zao tontolo zao ty mifo azy ary iza variana matoritory amin'izay fiadanana tsy maharitra amin'ny fafinaretana zay to ohatran'ny fi vetivety amin'ny zavatry ny nofo to ohatran'ny ifandrombana ny tediavana azy fa sokafo ny masom-panahy ohatran'ny tehiteny an'izany ny teny soratra masina jereo le zavatra tsara le zavatra maso fa ny zavatra ety amin'ity zao tontolo zao ty mora levina, ny zavatra ety amin'ity zao tontolo zao ty mamirapiratra fotsiny fa tsy maharitra. Mifo azy ianao zay matoro izy dia mitsangana ny maty satria ny tsy fieritreretana nio avy dia tahaka ny fipetrahanao anatin'ny fahafatesana mihitsy ao anatin'ny fasana ka tairina ny olona mba ho tonga sainy mba fahany mitsinjo ny ho aviny dia ampazavanao Kristy dia tandremo tsara koa zay fandehanareo mba tsy hindrahanareo tena tahaka ny adala tahaka ny indry ary araroty ny andro azonao voatsoa fa ratsy zao fiainana zao dikan'izay hoe araroty ny andro azonao voatsoa araroty ny andehananao amin'ny famarinana raha tena kristianina marina nge satria zay moa anisan'ny tarigetra ndraindray miverimberina eo amin'ny vava mpitondra fivavahana fa sainga vava fotsiny le izy teny fotsiny le izy fa tsy manatanteraka izy hoe mandehana ny marina raha fa tena jerevana dia tsy zay hoe tena inona ny asan'ny fiangonana mitaiza ny mpivavaka mba ho tonga olom-pirenena vanina ka raha hitaiza olom-pirenena vanina dia zao ampianariny olona andeha amin'ny marina ary zay fampianarina ny olona andeha amin'ny marina zay manomboka aminao mpitarika manaova ny marina fa misy tsy andeha amin'ny marina fa tsy zany no andeha akarary saina hoe reny tsy mandeha amin'ny marina ka reny na tonga hitabataba avetsy averoa fa asehoy fa mandeha amin'ny marina fotsiny ianao dia izao ny olona andeha amin'ny marina ary tsy ho fantatra ny marina nefa raha tsy hitafatodika amin'Andriamanitra fa nizaniza zany anao adaladala tsy maintsy mandresy ny marina ary ahoana ny fomba ampitaina amin'ny olona rehetra ny fiazonana ny famarinana ianao mihitsy ny mandehana ny marina dia ataovy tasy d'huile mifindra ao amin'ny ankohonanao mifindra amin'ny manodidina anao mifindra amin'ny faritra misy anao izay ny fomba iadina amin'ny faratsiana ety amin'ity zao tontolo zao ty fa tsy zay nefa ny zavatra mitranga fa atao hirahira fotsiny eny ambavan'ny mpivavaka ny fandehanana amin'ny marina fa tafatoetra ao anatin'ny fimonomononana tahaka ny resantsika hoe telotona tao anatin'ny coronavirus niaraka ny ray fo ny vavaka tonga tamin'ny taona 2024 dia le stasy ny fimonomononana fifanenjehana fanakanana hatramin'ny mpitondra fivavahana aza miditra antsehatra amin'ny tsy fankasitrahana ohatra lasa mpitondra fivavahana manao politika koa ny zavatra mitranga miala amin'ilay tena tanjona kendren'Andriamanitra
ao anatin'ny mivavaka hoe mianao ny marina no tia fandram-po ary eo no mahatisa ny fivavahana. Ka raha jerevana ny fasairana namitranga ety amin'ity zao tontolo zao ty avy amin'ny mpivavaka no mahatonga n'io zavatra io raha ny tena marina asiana mafy ny tenantsika satria noana tsy mahay mandeha amin'ny marina fa tahaka ny sanatrian'izany ohatra ny mandrangitra ady avetsy averoa ary na samy mpivavaka raha tsy mifankahazo mifandrangitra mifanenjika mifanaratsy fa rehefa tena jerevana zay fifanaratsy iny zay ohatra ny filana ranondranony amin'ny fahefana zay misy mahatonga an'izany rehetrarehetra zany. Ka mendony toana inona tokony atao tandremo tsara zay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala ozy mba tahaka ny endry ary arotiny azonao vaotso ratsy zao fiainana zao tokony tsy afaka ohatsaitsika ratsy zao fiainana zao zany hoe ty amin'ity zao tontolo zao ty tena tsy ahitana fiadanany kanefa tsika tsy afa-miala eto amin'izao tontolo zao ary Jesosy dia mivavaka any amin'ny Jaona 7:10 mivavaka aminao aray ozy tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo zao fa mipaherovanao azy amin'ny ratsy zay no andehanantsika amin'ny marina satria raha vao mandeha amin'ny marina ianao dia azo antoka ny fiarovan'Andriamanitra ny olona mandeha amin'ny marina araka ny voasoratra ny soratra masina fa ny olona miantso an'Andriamanitra fisy tsy mandeha amin'ny marina fa tafiditra ao anatin'ny fimonomonona nao amin'ny fifanenjehana tsy manam-pitiavana fa nyzany fomba tsara indrindra dia nisambatan'olona mihitsy ny taona eo amin'izay ataonao rehetra manaova ny marina varotra ianao dia aza mangalatra tena mandehana ny marina mpitsara ianao dia manaova ny marina aza tia kolikoly mpitondra fivavahana ianao le marina tsy misy clé matoriana mpitandro filaminana ianao tena aza metraketraka fa mandehana ny marina ary tsaonara tamin'izany vanim-potoana zany dia efa nahatsikaritra zany raha nisy an'ireo karazan'olona maro zay nanantona azy mba hataony batisa tamin'izany vanim-potoana zany any amin'ny Luka 3:3 Jaona mpanao batisa rehefa resy lahatra ny olona dia nanantona azy ny 9:10 Luka 3:3 ary nivoaka nanontany any Jaona hoe inona no ataonay ary namaly izy ka nanao tamin'ny zay manana akanjo roa dia oka anome ho any tsy manana ary zay manan-kanina dia oka anao toy izany keo dia avy keo ny mpamoretra sasany mba ataony batisa ka nanao tamin'ny mpampianatra ho inona no ataonay ary hoy izy taminy aza mampanontolo mihoatra no zay motendrena alainareo ndikan'izany aza manao kolokolo aza tia voly nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao ary inona no mba ataonay dia hoy ny izy taminy aza mitoto foana amin'ny olona ary aza mihampangalangy ary mianiana amin'ny karamanareo anisan'ny toromarika zany ny fandehanana ny marina fa izy sy miteny hoe manangano toko politika dia ndana mifanohatra tsy manaratsy ny mpanao politika akory fa tokony tsy eo anivon'ny fivavahana ihany anivon'ny fanaovana politika koa ampianary ny olona anao ny marina tsy mifanenjika fa rehefa izay miezaka atao amin'ny tsiraray avy dia misy ny fiadanana ety amin'izao fiainana ratsy zao misy ny fiarovana ataon'Andriamanitra satria ety amin'ity zao tontolo zao ty ratsy mandrakariva ary Paoly ao anatin'io Efesianina ihany 5:1 dia zao ny teneniny hoe sika tsy mitolona amin'ny famandra fa mifanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka n'izao famezina zao dia mifanahy ratsy ny amin'ny rivotra nampieritreritra ny tenin'ny Paoly ary zay no mahatonga antsika manao antso mba hitodiana amin'Andriamanitra satria tsy tokony hisy ady eo amin'ny ofo tsy miady amin'ny ofotsika tsy manana fahavalo olombelontsika fa amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra ozy a dia amin'ny fanapahana sy ny fanjakana ary ampanjaka an'izao famezinana zao kizy moa mpanjaka an'izao famezinana zao fa ny devoly ary fomba hitenena amin'ny Paoly apôstôly fa ty zao tontolo zao ty mihitsy no tena maizina mpanjaka ny ty zao tontolo zao ty zany hoe ety amin'ity zao tontolo zao ty me ratsy io fa ny devoly no mifehy azy
ka rehefa ny devolony tafiditra ao an-tsain'ny olona tsy mifotsony izy, mitoetra ao anatin'ny fahafatesana izy, tsy ao anatin'ny fahazavany Kristy, dia inona ny vokany? Lasa tsy mitandrina ny fandehana izy, fa lasa mitondra tena takan'ny adala fa tsy takany endry, tsy mahay manararoatra ny andro azo anao vatsoa satria eritreretina fa mbola misy vahaolana ety am'ty zao tontolo zao ty, zay lazay ny teny soratra masina hoe ratsy zao fiainana zao. Inona ny tokony atao? Verena amin'Andriamanitra reo olona, teny vao manomboka ny taona problème tsy maintsy hisy, fa rehefa tena ao amin'Andriamanitra ianao tsy manam-pahinahina ny amin'izany rehetrarehetra zany, fa namafy arany zavatra hitranga, mahita fomba fon'Andriamanitra erovana anao zay matoky azy, dia tahaka an'izay nataony hatramin'izay taraina tao anatin'ny fahasahiranana mamaly vavaka izy. Ka raha mbola mahatsapy tsika fa misy olona aza miazakazaka mankany amin'ny mpanjaka, amin'ny mpanao politika, miazakazaho amin'Andriamanitra aloha, ary afatra koa io ampitaina na mitondra fanjakana na mpanao politika, aza miezaka amin'ny herin'ny teny, fa tonga dia mitora amin'Andriamanitra mba hampazava saina ka afantarantsika ny tokony ataontsika dia ny fampianana ny marina. Voninahitra n'Andriamanitra rireny vavakisika, sotranao Jehovah Andriamanitra reny amin'ny teninao indray izay tonga taminay, teny manoro lalina dia amin'ny tomboka ny taona, satria tsy sitrako ao tokoa nampalahelo ny zanak'olombelona, fa ny tianao dia nitondra fiadanam-po na dia ao anatiny zao fahamaizina zao azy, dia matoko sy mino fa nyfamahinao dia hiasa amin'olonao mba ahafahany mamantatra ny fitondran-tena tokony ananana, mba hitsinjova ny fiainana mandrakizay. Dia namaleva afaka ny olona rehetra no tsinjovy manokana ny firenena tompo, dia tafalatsaka ao anatin'ny fahasahiranana raha fantatray fa aminao ihany misy ny fahaolana, dia misaotra ray ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, no fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ao amintsika mandrakariva.